Iza ny anaranao dia firy taona ianao? Ornena Martin agnarako dia 18 ans. 18 ans. Inona no heloka voalaza fa natao Martin? Namaky tragno. Ahoana ny fandehana? Le fandehan'ny vaky tragno tagny zany, le vaky tragno ny sy hitako mihitsy. Zavatra ndray niandry ihany andeha niandry akory fotsiny zany niresanay. Le zavatra vitandreo alina tagny zany sy lalako hoe ino ary. Le vaky tragno ary sy hitako maso hoe vaky tragno no enjeny anahy. Le pitoro sy niatrika na mila sy zavatra amin'ny tribunal tegny. Dia isan'ny voaray tany ianao dia nampidirina ponja. Firy taona ianao tamin'ny nampidirina ponja? 17 ans. Herintaona zany niandry didim-pitsarana ve na nahoana ny valin'ilay izy nefa noho ny avy eo? Valiny didim-pitsarana sy nisy misy tegny. Tsy nisy ilay didim-pitsarana? Dinina bidirana zany eo, sisy deuxième makety. Tonga da niditra ponja vozy maika fotsiny. Fa afaka madiodio nefa Martin. Betsaka ve ny voafonja miandry hoe amam-bolana na amataona ny didim-pitsarana ny ponja? 7000 zany isan'ny voafonja ao. Fa taiza moa Martin nampidirina ponja? Tany Manakara. Manakara. Fony ianao tamin'ny nampidirina ponja ny andro voalohany, inona ny tena nanamarika anao na tamin'ny toerana, ny mpiara-mifonja, ny mpiandro fonja, ny zavatra rehetra atao anatin'ilay fonja, inona ny tena nanamarika anao? Natahotra ve ianao? Tena natahotra ka. Vao niditra ary tonga tena nitomagny. Tomagny ato tiany ry zareo sy vitan'ny tomagny zany. Amin'ny sary sy koa dia tena mampalahelo. Nareo ny matetika mandeha amitiagno da hoana ary nampitomagny nareo koa. Zalahy vao niditra tonga tena miramiragny hoe avy aminay izao. Zany zany no mafaly nareo avy aminareo tiagny. Sy tiagno amin'ny fiainana tiagny zalahy ao fogna ambadika agny. Aminay gny tio igny mbola ilainay ary miaigna amitiagno toy zahay miaigna ambadika agny. Kay koa saotra nareo ary napitranay tio. Nareo gny saorana. Saraka ve ny fitazomana ny olona efa voaheloka sy ny olona miandry fitsarana sa mitambatra? Lalagna tragno sy voakalavitra firy loatra mampisaraka anazy. Manahoana ny fiainana tao, ny sakafo, ny rano fisotro, fidiovana, ny fomba fitondrana anareo? Le fisakafo zany. La vao igny sakafo igny ihany tavan'izay igny ka zay igny mahafaty. Dia saotra ny avy ambadika aty avao zany mba magnatignatitra agny. Ka la sisy magnatitra mihitsy zany dia maro ny maty. Ahoana raha ohatra ka hoe misy marary na hoe ianao ve narary ohatra tamin'ny ianao teny am-ponja na misy olona hoe olona mpiara-mifonja marary dia inona no zavatra atao amin'izareo? Ataon'izareo misy dokotera manko agnatiny ao. Dia igny dokotera igny amizay zany misabony eo. Nefa ndraindraiky zany dokotera igny zany la tena marary be anao. Efa hitako maso zao zany tonga dia nisondrongondreo sy vatanitany dia mahabesaka ny maty zany. Inona ny tena zavatra tavela hoe nanamarika anao ao an-tsainao nandritra ny famonjananao teny am-ponja hoe tsy mety afaka ao an-tsainao? Tsy mety afaka ao saingo zao dia tarika anazy anay zay amin'ny zavatra sy lalako. Igny zany tamerina aminay vao misy any tena mampiaritra anay da mandeha maka sisiny ao aloha manasaka ranomaso. Tena malahelo fezay ao. Tomagny amin'ny zavatra sy lalako igny. Afaka tantarain'i Martin ve ny ataon'ny voafonja ao anaty tontolo andro anankiray mba misy zavatra hoe analana andro sy hamonoana heritreritra ihany ve sa? Misy milalao kanety, karatra, dôma, mivavaky, matoro zegny fandaninandro eo matetika zany. Dia miaraka mikoragoragna igny. Ary ao am-ponja ve misy zavatra mba hoe hanampianareo ohatra ny hoe fampianarana na fampianarana asa na hoe zavatra hanampianareo hiarina amin'ny fiainana rehefa mivoaka? Sisy misy ao. Raha izany fitantara Martin zany tsy vao maika ve zany mampirisika heritreri-dratsy amin'ilay hoe satria mavesatra be ilay izy dia hoe vao maika beloana ohatr'izany? Tena besaka ny beloako. Mbola misy ny tena avy ambadika agny zavatra kelikely ohatran'izao zalahy mbola agnanjika la avy agny. Kely ô izy fanareo miteny anazy hoe kely io zany tsy mahita gnavagna zany zalahy hoako sarotro zany maty ny mitovy amintsika zao. Tsy mamoy fo ve le tsy mahazaka ny sasany? Misy ny tonga tena dia mihinagna fagnafody besaka mahavita fagnafody ambadika agny tonga dia misy mamoy fo. Satria lava loatra tsy tompo tsy araka ny tokony izy ilay fotoana nitazomana ny Martin tany am-ponja dia ahoana ny fiantraikan'izay tamin'ny fianakaviana mba tapaka ve fifandraisana sa mba nisy namangivangy anao ihany? Misy mamangivangy ihany ka. Nisy tsy niraharaha ve nefa ny avy eo sa hoe?
Lefa lava loatra zany tao itazomananao agny hoe kivy koa indreo zany da voaterindreo indraiky telo volagny vao avy efa-bolagny da magnatraka alegny agny koa igny zay vao mipody agny ao anao zany miaditra agny be nary ty de magnampy mivavaky gn'atao e. Martin manokana inona zany no tena zavatra nataony Martin hoe niatrehana ahafahanao niatrika an'ilay zava-misy le niainanao nandritra izay fotoana lava izay, inona ny ampahirezanao ny tenanao? Barizako ny tenako zao de hoe Zagnahary reka sisy marina sy boaka zany lomboly eo Zagnahary de mivavaky eo zany, mivavaky mihira zany aho hoe mivavaky manova zavatra indreo de mivavaky igny zany miariva io zany misy toroteny ao da mandray toroteny egny anao zany da miaraka mivavaky amindreo da veregny avao agnaty aigny. Aminao ve rariny sy ara-dalàna ny iainanao tany am-ponja raha oharina amin'ny eloka nanenjehananao sy le hoe fahafahanao madiodio noho ny avy eo nefany? Sy rariny mihitsy, tena sy rariny. Le olo ane zany le tokony mandalo polisy tokony hoe agnontaniana tsara. Le olo niara-nindahinay nagnano io acte iny tsy nitagnana mihitsy fa hoe miaraka amin'ny ambolambo ony de ambolambo. Iainao sy miaraka amin'ny ratsy amin'ny tsara iay miara-miandry ve daholo ny ratsy ve miandry tsara zany ao. Fino ary nizenareo anay am'ty raha sy lalako ty sy lalanay agny raha ataonareo ambadika agny dio zany zany nareo aigny sy nasaky nijery anazy fa niondrika ambany ohatran'izao teneny anao sy niteny izy. Ianao ve nianatra talohany namonjananao de inona zavatra niova teo amin'ny fiainanao tao aorian'ny nidiranao tany am-ponja noho ny afaka ianao zany noho ny avy eo? Le aho vao afaka latagny zany tamin'io nianatry afaka niala ny fonja eo ohatrany sy tlomba agnaby am'izay raha ataoko amin'ny tanàna igny ohatrany sy ohatrany fandraisako ny relationko tamin'ny tolo taloha koa zany relationko lavy tanàna teo ohatrany io tsara fa misy fovany besaky de miteny zany amindreo hoe ty raha ty io sy raha sy sitrapoko la ny sitrapoko koa so avy dagny misy fa noho ny latra zany Zagnahary indreo zany sy mahalala an'izany lefa avy am-pozanao. Zany hoe betsaka manilikiliky anao teo amin'ny fiarahamonina avy eo. Misy fiantraikany amin'ny maha olona anao ve le teny am-ponja raha ohatra ny hoe amin'ny toetranao manokana zany amin'izao hoe inona ny tena fiantraikany hoe lasa ohatra ny ahoana ianao zao? Tena misy fiantraikany aminay io amin'ny sy miara-miagny amin'ny olo tsony zany sy ohatran'ny namako taloha zany sy namako taloha zany tena ohatran'ny mialaala kely anay aby ohatran'izay zany tena fiantraikany aminay zany hoe iaho niditra tany am-poza. Inona ary mba teniny tianao ampitaina amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina? Tiako ampitaina amin'ny fiarahamonina zany le zavatra iny zany sy olo tena hoe tratra ambody olo iny zany tokony hoe olo maloto e. Le olo zany la miditra foza sy de voatery hoe nanao rasy izy miditra poza agny fa misy avao koa zany fietriketriky ny fiainana da nahatonga ny midiran'olo any am-poza agny. Le fiarahamonina zany nareo fiarahamonina tokony mba hoe le olo ane zany la ilikiliky anareo de mety tonga anazy hagnano fahin-drasy amin'ny sasany zany fa io zany tambatambazanareo izy mety alainy agny rehetrarehetra rasy igny zany hoe mbola tianay any fiarahamonina midika zany izy hoe sy hagnano rasony zay tiako ampitaina. Ho anao inona zao mba fanirianao ho an'ny fiainanao? Faniriako amin'ny fiainako zany de mbola taloha fianarana io. Raha ny fihevitry Martin ve fantatry ny fanjakana ve ny zava-misy eny anivon'ny fonja eny hoe mba misy tompona ndraiky mpanjakana mba mitsidika ihany sy manao fanadihadiana ve eny sa hoe fikambanana sy ohatry ny Amnesty International no mba mijery ny zava-misy eny? Misy zany io Amnesty International io fonja ny tonga tagny de io mivavaky io fonja mba matetika miditra am-poza agny fa sisy masaky miditra agny mihitsy zany io mpitondra mpanjakana io fa matahotra izy amin'ny zavatra vitandreo maro ane le voafonja vao miditra agny zany izy de miteny voafonja hoe tsara iay marary zany voafonja amiao zany de matetika maneriterindreo matetika zany de sy sakindreo miditra agny. Inona ary mba afatry Martin ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana hoe mba entina ampivoarana ny amin'ny lafin'ny maha olona ho an'ny voafonja? Afatra ho an'ny mpitondra fanjakana zany mangataky mba azerenareo ny voafonja fa mizaly ny voafonja amizao
tsy misakafo ara-dalàna ohatran'ny olombelona, ohatran'ny tsinona very jour zany ndreo hoe mba mangataka zany mba hisaranareo zareo regny fa betsaka amin'iregny anie tsy nagnano razy dia midy agnatiny ao fa tany voatery nany fotoagna amignao izy midy agnatiny ao zany hoe sy nagnano hoe olo tafiditra tagny dia voatery magnano mampitsiry sain-drasy anazy zay. Saotra betsaka Martin, saotra betsaka.